Tetika politika kosa no evernirana Evson Désiré mpandrindra ny antoko marina fa nisy ny fanendrena ny Front National ny antoko HVM Marakodovarivo o sénateur ho an'ity mpanao politika ity dia azo antoka ny filatsany filoham-pirenena Perinasa Rajaonary Mampianina Hery irotsaka hovidina amin'ny fividianana vola 12 mametraka ny Rivo Rakotovao izy afaka manolo ny toerana mandrapavita ny fividianana filoham-pirenena. Araka ny lalàna zany fa ifanafen'ny filohan'ny Repoblika ny manendriny apahatelo ny mpikambana amin'ny anteny Merandolo. Dikan'izany malalaka tanteraka izy tsy misy azo anomezantsiny azy amin'ny hoe nanendran'iza na nanendran'iza fa ifanafeno. Amin'ny lafiny politika amin'izay moa dia ny filohan'ny antoko HVM izy betsaka moa mieritritra ametra-pialana fe ny filohan'ny anteny Merandolo Laoravana fe ny Bromaritra mampandinika politika sy mpamakafaka tsara ny mijery lalam-panorenana dia mametraka hoe ny andro tokony mpikambana amin'ny anteny Merandolo dia fidin'ny mpifidy vaventy grands électeurs ireo mbofidy ireo dia manapitra ny 5 taona malo olona azy. Ny apahatelony kosa dia tendreny ny filohan'ny Repoblika ary avozana isaky ny 2 taona. Zany hoe raha jerentsika amin'ny fotoana nametrahana ny anteny Merandolo zany dia amin'ny voalondohan'ny taona 2024 zany ny felo le 2 taona ny dikan'izay tsy maintsy miroso amin'ny fanendrena vaovao indray izy mety misy ny iverinao mety misy ny tsy iverinao ny dikan'izany mety tsy voatery hoe ametra-pialana ny filohan'ny anteny Merandolo raha tiana apetraka amin'izany ny filohan'ny HVM fa mety andrazana lay ataoko hoe fahafenoan'ilay 2 taona dia manendry vaovao ny filoha dia rehefa tsy tafiditra intsony ny filohan'ny anteny Meram-pirenena Andolo ankehitriny zany dia tsy maintsy manao fifidianana vaovao ny anteny Merandolo. Tsy voatery ravana zany ny Bromaritra fa rehefa banga fotsiny le tsy voatendry intsony amin'ilay toerana le olona voatendry dia mifidy anankiray indray amin'ireo dia mety ho izay ny lalana ametrahana azy. Amin'ny lafiny politika zany aloha dia anankiroa ny azo tsoahana amin'ny voalohany indrindra zany dia hoe tsy maintsy mametraka ny antsony hoe gardien du temple ozy ny vazana le mpiandry mahatoky ny fanjakana izy amin'ilay fifidianana izay tsy maintsy hitranga raha tsy maintsy ametra-pialana ny filohan'ny Repoblika dia efa mazava aloha zany hoe izay zany tetika anankiray ao ambadika ilay izy